Araky ny tenitsika malagasy hoe zay manao vinany io ka manao le resaka tsy fahamarinana fangararam-bato sy ny fampiasana fahefaham-panjakana sy fitaovam-panjakana de tena ikapoka mafy de mafy zay amty mba hijanona zany fomba ratsy zany mba hananatsika fifidianana tena madio. Na exemple ohatra faly miarahaba antsika rehetra indray mbola tsara karakory basy manahoana salama akory ale salama vantegna akory lahale akory ge akory li akory koa akory rehiragnitsy akory izy io raha ny zavatra hozaraintsika androany moa dia ny mahakasika ny faneho-kevitry nataon'ny filohan'ny fitsarana avy momba lampanirena Florent Rakotarsou no bosipasinao fakafakana hozaraintsika eto ary nana mafy izy fa hoentitra amin'ity taona izay fifidianana ho avy zao solombavamboaka izay ary eo ampametrahan'ny fitoriana tamin'ireo nanao hosoka nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ihany koa ny ACC hoy Florent Rakotarsou. Fitoriana izay alefa eny amin'ny ministeran'ny fitsarana hamafisina ny paikady hanaramasa fizotran'ny fanaterahany fifidianana amin'ity taona ity ho iatrany manko izy nanambara sy naneho hevitra tany amin'izany ary mametra-panontaniana antsika vahoaka malagasy rehetrarehetra hoe moa ve tena manao ny asany tokoa manatanteraka ny asany tokoa zareo tsy mitongilana ohatra hoe amin'ny fitondrana sy amin'ireo mpilatsaka ho fidinareo misy ve ny neutralité mba tsy ataontsika hoe takomaso misy ataoko hoe voatsindry misy atao hoe baiko ohatran'izany fa tena manao ny asa na io seny na io ny ACC fa indrindra ireo mpitondra fanjakana eny ambaratonga ambany any reny ka zany ny zava-misy ary hitatsika faneho-kevitra ataony eto amin'ny vidéo ity fakafakatsika ho jerentsika manko makasika zany rehetrarehetra zany ary nanamafy ihany koa izy fa hoe raha misy izy manao mitondra fitaotrika hoe mampiasa fitaovana ny mpitondra fanjakana amin'ireo ohatra hoe any amin'ny chef district na amin'ny province zany dia ampiharina trany lalàna izy tandrify anazy ary moa ve tena mandray ndraikitra ohatran'izany ny mpitondra fanjakana fa amin'izao izao fotoana izao ty manko dia manao forcé amin'ny vahoaka any ambany any fa hoe tsy maintsy ataontsika hoe ny mpitondra fandrakana tsy maintsy manery amin'izao perinasa zao tsy maintsy candidat mpanjakana no holanina amin'izany zany ne tsy vahiny amin'ny filohan'ny fitsarana avy momba lampanirena na Florent Rakotarsou ary tsy vahiny ihany koa amin'ny ACC na dia misy proof aza tsapahitana dia raisina fa tsy mitombona satria ao anaty tenentsika tao zay misy mpibaiko zareo na misy tsy neutralité tenentsika teo zay ary voaprofo zany ary mazava fa ny mpitondra fanjakana ireo fanjakana mpitondra fanjakana reo ihany koa rehefa mametraka fitoriana dia raisina no sady mitombona tsisy mahafantatra an'izany koa rehefa nareo maneho hevitra fa hoe tena hijoro anao hametraka paikady ary handray ny fitoriana aoka mba hitombona le fitoriana rehefa hita manana proof misy proof mivaingana azo tsapahitana fa ny mampalahelo eto amin'ny tany sy firenentsika dia tenentsika teo zay hoe tsy maintsy ny candidat mpanjakana ihany ny toteny na manana ataontsika hoe raisina fa mitombona raha ny hitatsika zao fifidianana filoham-pirenena lasa teo maro ihany koa ny fitaraina ary ny nanao fitoriana tany ankilany tany prositeny move ny raisina sady nitombona fa to ny raisina nefa tsy mitombona azo raisina fa tsy mitombona zay no zava-nisy tamin'izany fotoana zany ary manentana izy amin'izao fotoana izao fa hoe tsy maintsy handray fepetra hentitra ary hijoro amin'ny resaka fahamarinana mampametra-panontaniana antsika rehetrarehetra zany arahaba soa arahaba tsara raha tena manao asanareo ianareo hijoro amin'izany fahamarinana zany tsisy anteritery tsisy anterivozo ary ny mampalahelo ane ireo candidat mpanjakana rehetra ihany no ataontsika hoe omena vahana raha mijoro amin'ny fahamarinana tena marina nareo jereo antsipriany tompolasy sy tompovavy ry mpitondra fanjakana fa indrindra ireo filohan'ny fitsarana avy momba lampanirena ACC ary rehefa hita hoe disqualifié ty dia tena disqualifié satria ireo solombavamboaka ireo mbola manana mera mbola ataontsika hoe TGV na IRD na mpanohana fitondram-panjakana ka reo tsy maintsy mampiasa zany hoe fitaovana zany zavatra hita zany misy proof maro fa azo raisina fa tsy mitombona zay no zava-misy eto amin'ny tany sy firenentsika ka mila mampisaintsaina antsika rehetrarehetra raha manao ny asany tokoa moa nareo inona maharatsy an'izany mitiaka manao miarahaba fa nanao asany tsara nareo fa atsika ty mbola misy fandereberebena ataontsika hoe fanomezana ataontsika hoe takomaso hoe
tiana anareo dia mangina tiana anareo dia ataovy koa zany zava-misy marina dia azadina hatrany miabonena manao zay sy amin'ny youtube-tsika ty manko misy vidéo tapatapany izay raha tsika faneho-kevitra izay nataony izay. Efa eo ampametrahana ny fitoriana tamin'ireo nanao osoka nandritra ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2024 teo ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana amin'izao fotoana hoy ny filohany Florent Rakotoarso izay alefa eny amin'ny ministeran'ny fitsarana toy ny alabato ny fampiasana fahefa-panjakana no isan'ny fitoriana napetraky ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hoy Florent Rakotoarso. Eto dia manao antsoavo, manao basy tifikavana karangaranga. Fa amin'izao fotoan'izao zao dia efa manao ny fitoriana amin'ny lafiny adeloka zay nanao tsy mety tamin'ny fifidianana présidentielle zay nataontsika teo satria misy amin'ny lafiny adeloka izy ireny zany amin'ny lafiny pénal dia tsy maintsy enjehana dia efa manao ny plainte io amin'izao fotoan'izao fa alefa ny ministèren'ny justice ka mampitarina zany amin'ny fifidianana ho avy zao hoe ny bulletin zay hita tao nature tsy miforitra nefa ny vavan'ny urne kely ohatran'izao ny bulletin tsy miforitra dikan'izany jusqu'à alabato zany le zany fa raha le bulletin zay nareotraky ny mpifidy tompoko dia tsy maintsy miforitra. Mafisina ny ady efa natao tamin'izay osoka izay mandritra ny fanatanterahana ny fifidianana solombavambahoaka sy ben'ny tanàna raha ny fifidianana solombavambahoaka ataon'ny 27 ny volana May avy zao hoy Florent Rakotoarso. Eo ihany koa ny fanafoanana ny vato azon'ny kandidà izay nanosoka tamin'ny fifidianana toy ny efa niraisina tamin'ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena teo. Eo ampijerena ny azo anampiana ny Madagasikara amin'ny fanomanana ny fifidianana ny OIF izay tonga nitsidika ny fitsarana avy momba lalam-panorenana tamin'ity androany ity ka niraisin'ny filohany Florent Rakotoarso. Anao ezaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ampangarahara ny fanatanterahana ny fifidianana solombavambahoaka sy ben'ny tanàna. Tsaratsara kokoa noho tamin'ny présidentielle ireny tsy misy zavatra hoe tonga lafatra zany fa dia hoe mba atao zany zay mahatsaratsara anazy fanarahana ny lalàna sy ny lalam-panorenana ary ny fahamarinana sy ny mangarahara amin'ny fifidianana solombavambahoaka dia mazava dia eo zany aloha ny sazy amin'ny campagne électorale dia amin'ny fampelezan-kevitra zany dia amin'izay raha ohatra misy fioara-pe efa amin'io zany dia mety fanafoanana le fangalana andaharana na disqualification les candidats raha amin'le fifidianana kosa dia mety fanafoanana amin'ny apahany na manontolo ny valim-pifidianana zany zay le zany amin'izay zay zany ny sazy apetraky ny lalàna akoatry ny sazy adeloka zay teny teo zay mety miafara amin'ny fifidiadrana. Ny antso ireo mpanaratsy mitondra tsikeritra ho an'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hitondra porofo mazava ihany koa i Florent Rakotoarso androany.